Manambetsaka amin'ny fampandrosoana ny fotony fiara-miasa ny ireo mpiara-miombonantoka samihafa anatin'ny komuna misy azy ireo. Hoy ny ben'ny tanàna ny Manambaro anatin'ny distrika Antaolagnaro, ireo ankizy madinika no tena mahazo tombony indrindra amin'ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo. Sy lavorary ny sakafo dia ataoko angamba ny fasihisy ny fianarana ho azo raisina na dia namerimberina matetika sika amin'ny fampianarana sy ny fanentanana ny zaza mba hianatroa. Anisa misitraka ny tetikasa mitodika betsaka amin'ny fiarahamonina ny ao anatin'ny faritra Nosy. Anisa mpiara-miombonantoka amin'izany ny fandarana asa ny firenena mikambana misahana ny sakafo. Nametrahana tetikasa avokoa ireo sikajin'olo anivon'ny fiarahamonina ho fampandrosoana ny eny fotony. Tetikasa entina anampiana vahoaka. Ny vahoaka ny tena tsonjovina voalohany ao anatin'ilay izy. Ao anatin'izany moa ny mpianatra. Ao anatin'izany tetikasa izany ny tosika amin'ny fanjarian-tsakafo. Ao ihany koa ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro. Ao ihany koa ny tosika amin'ny resaka fitaovana entina hivelomana sy ny tetikasa entina hivelomana anampiana ny vahoaka. Ny herinandro lasa teo no nanamariana ny andro ny fiarahamonina teto Nosy be ka ny governora ny faritra Nosy no nanokatra izany tamin'ny fomba ofisialy niaraka tamin'ny ben'ny tanàna ny komuna ambanivohitry Manambaro. Ireo taralepatra voakasika ny fibe-paritra misahana ny fanjarian-tsakafo ary ny tompona andraikitra avy amin'ireo mpiara-miombonantoka karabola sy ara-teknika iraisam-pirenena. Nisy ny fambolekazo niarana tamin'ireo mpianatra, fitsidiana ireo zaridaina an-tsekoly ary ihany koa fizarana fitaovam-pambolena sy masom-boly ho an'ireo mponina.